Hatramin'ny fotoana izay nandraisan'ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy ny toerany dia tsy nitsahatra nandray ireo solotenan'ny firenena vahiny izay miara-miasa amin'ny Madagasikara ity ministra vaovao ity Andriamatoa Rirabarinjaka zany isan'izany ny solotenan'ny tahirin'ny firenena mikambana momban'ny ponina izay nihaona tamin'ity ministra ity. Anomboka ny tapatapaky ny volana septambra avy izao ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana izay totsainany amin'ny foiben'ny ONU a New York. Anisany andray anjara ao anatin'izany Madagasikara ary noho i Madagasikara manana andraikitra manokana amin'io fivorian'io noho ny filoham-pirenena malagasy filoha lefitry ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana no sady filohan'ny conférence ministérielle de la francophonie sy COMESA dia anisany noresahana nandritra ny fihaonana teo amin'ny ministra raharaham-bahiny malagasy Henri Rabarinjaka sy ny solotenan'ny tahiry firenena mikambana momba ny ponina FNUAP ny momba io fivoriam-ben'ny firenena mikambana io. J'ai été très honoré de rencontrer son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères et qui m'a réitéré la vision diplomatique de Madagascar, le besoin d'investir, de mener une diplomatie économique active pour avoir un impact réel sur les populations et bien entendu continuer à veiller sur le rayonnement global de Madagascar. Nous avons également échangé sur la coopération avec le Fonds des Nations Unies pour la population. Ny maso ivoan'ny Afrika Atsimo ihany koa dia nihaona tamin'ny lehiben'ny diplomasia malagasy androany namafisin'ny ramatoa Maud Vioelva Dlomo androany fa vonona izara antraikefany momba ny fampihavanam-pirenena Madagasikara i Afrika Atsimo. Ny maso ivoan'ny Inde Soubir Douta ihany koa dia tonga teny Ambrao fiasan'ny lehiben'ny diplomasia malagasy vaovao ary nanamafy ny fahavononan'ny Inde anohy ny fiara-miasa Madagasikara amin'ny sehatra samihafa.